Manantitra ny araba tombokilasy tombokovavy ary manasana mpanajana anaraka ireo antsipiriny vaovao amin'ity atoandro ity izay voango ny mpanao gazety. Anisany hoarantsika ny mikasika ny tontolon'ny fandriam-pahalemana any amin'ny faritra Analanjorofo sy ny eto Analamanga any fa 5 taona ny fikambanan'ireo mpapivelona sy mpitsabo mpanampy eto Madagasikara amin'ity taona 12 ity ary ny fanomanana ilay volambe toaka any amin'ny faritra Amoron'Mania. Fa alohan'izay aloha dia fantatra fa tonga ny tsidika ny akany fitaizana zaza Kamboty Étoile du Matin eny Ambotry Manjaka ny fikambanana fity izay tarihan'ny filohan'ny Ramatoa Mialy Rajoely vadiny filohan'ny fahefana avo ny tetezamita nanolotra fanampiana marobe izany fikambanana izany tahaka ny fanaony mahazatra izay fa hoarantsika etrany ny manodidina an'izay. Fa any Fianarantsoa resaka tontolo iainana dia entitra ny ministry ny tontolo iainana sy ny ala amin'ny fomba hitantanana n'ireo arena voajanahary any amin'ny faritra iny nandritra ny fitsidihan-tany an-toerana nisy ny resatresaka ny fanaovana tamin'ireo tompon'andraikitra ny resahana izay rehetra izay. Ene Gisèle sy François Fanani, TVM Fianarantsoa mikatitra ny vaovao. Toy ny fivoriana izay natao teto Fianarantsoa nandritra ny 2 andro kasika ny fanatsarana ny fitantanana ny ala sy ny fiarovana ny tontolo iainana no votoaty ny fihaonana teo amin'Andriamatoa ministry ny tontolo iainana sy ny ala ary ireo tompon'andraikitra nahitana ny avy amin'ny faritra midref ny tandro filaminana ny tompon'andraikitra avy amin'ny fitsarana ihany koa teto amin'ny lapan'ny faritra Matsatra ambony izao. Dia fanentanana ihany ho an'ny tompon'andraikitra rehetra mba hiaraka entana miao ny arenantsika, ny arena ara-voajanahary, ny arena amin'ny ala. Ary ny androany moa zany dia naotritsika teto ny tompon'andraikitra voaloatra rehetrarehetra makasika ny fanenjena izay mety fandikandalana momba ny vokatra ny ala, ny polisy, ny gendarmerie, ny procureur général, ny parquet, ny région dia noezana nazavaina tao fa ny andraikitra tsirairay aloha dia mba tokony hiara-iasa anao izay azo atao rehetrarehetra mba tsy hisy tsony ny fivezivezen'ny trafika na azo palisandra indrindra mandalo amin'ity faritra ity. Napetraka tamin'izany nisany stratégie nataonay zany dia hoe mba samy tazona base de données statistique daholo ny tsirairay avy mba ho fantatra firy-marina ny azo mivezivezy mandalo amin'ity faritra Fianarantsoa ity. Ary rehefa fantatra fa firy ny azo dia ho verifiena hoe mifanaraka amin'ny autorisation ve le azo. Ary mazava loatra fa rehefa tsy mifanaraka aiza ny tompon'andraikitra. Faharoa zany dia nisy araka ny teninao ny fijerena ny aire protégéntsika tanàna faritra Atsinanana satria misy manomboka mitrandraka volamena ao anatin'izany azo faritra zany nefa faritra voavo, faritra tsy azo dirana. Dia fanapa-kevitra ho raisina aloha zany dia hoe arovintsika ny ala ary ezana mba tsy hisy ny intrusion na hoe fidirana keliny amin'izany ala voavo zany. Ny fipetra ny raisina miaraka amin'ny faritra moa zany dia ny fiambenana ny olona mba tsy hisy hiditra animba ny azo indrindrandrindra palisandra zay fa anjato taona maro zay hitatsika amin'ilay faritra reo. Fa mankalaza ny fa 5 taona nijoroany fikambanana mpampivelona sy mpitsabo mpanampy amin'izao taona 12 izao amin'ny volana ambony avy io dia natanteraka Congrès national lehibe any Toamasina izy ireo araka ny vaovao izay nangoniny Rosina Muriel sy Firard John tateriny Nalso Randriamasinoro. Vahoaka salama no afaka mamokatra, vahoaka mamokatra firenena mandroso. Io no hevitra ny safidian'ny fikambanana mpitsabo mpanampy sy mpampivelona amin'ny Congrès national ho tanterahana eny Toamasina ny voaloha, faharoa ary fahatelo ny volana septambra ho avy izao. Betaka ny zavatra hodiniany mandritra ireo 3 andro ireo. Zavatra hodinina amin'izany dia ny fanatsarana ny fiainan'ny paramédicaux ara-tsosialy sy arak'asa. Dia hitantsika amin'izay zany fa misy zavatra be dia be ho ataonay ihany dia ny anao ohatra ny échange entre échange d'expérience zany, ny resaka œuvre sociale toy ny Didi Portafao-be, ny torevitra mahakasika ny fandrindrana ny fiainam-pianakaviana, ny resaka torevitra mahakasika amin'ny sakafo sy ara-pahasalamana. Dia eo ihany koa zany ny hitatsika moa zany fa nisy ny fitakina nataon'ny paramédicaux tamin'ny ity taona ity dia isany tafiditra ao anatin'ny emploi de temps-nay amin'io koa zany le resaka fandininana hoe manahoana marina ny mety fipetraka n'le fitakina izay natao tamin'ity taona ity.
Andian'ny fahadimy ity congrès national des paramédicaux atao an'ny Tomasiny ity, toliary indray no ampiatran'izany amin'ny taona 2024. Ny isa 520 amin'izao fotoana ny mpisabo mpanampy sy mpampivelona manirana ny nosy, 404 kosa no anatin'ny fikambanana. Fa saky miopana amin'ilay fifanarahana politika ny totosaina teny Ivato avokoa ny ampahany betsaka amin'ireo matoa an-dahatsoratra ny gazety voaray androany ankoatra ireo vaovao maro samihafa mamen'ny pejy mamitana an'izay Aurelia Rafiringa sy Ambintsoa Andriamasy Arvelo. Taratra fifanarahana politika ny fanjevo hita soritra abaribariny amin'ny lohateny lehibe ankoatra ireo vaovao maro hita ao amin'ny pejy samihafa toy ny tany Ambatovy mandeha ny famotorana momba ilay mpiasa maty Toamasina miverina indray ny aretina danga fanatanjahantena kitra tany Frantsa resiny Baria ny AS Avion mbola niresaka akord politika ihany koa nosongady ny gazetitsika manaraka gazety Ivato fiaonan'ny mpanao politika henjana be ny adivaritra lohateny lehibe ny gazety kosa université sy fisian'ny vola natsipy ny filohan'ny fahefanavony tetezanita any amin'ny ministera ny andraikitra kitra lalao fitsapana resiny Baria telo aotra ny CS Avion fa mbola resaka politika ihany koa no arahinao amin'ny pejy fahaenina ny gazetiko ampirain'ny mpanao politika rehetra ny KNOSK gazety Basivava fiaonana teny Ivato lalakitakosoa finora valmanana oratsiraka bis fanalavana tetezanita aleo hinana izay mbola tsy voky ny ndindinindreo hitanao amin'ny pejy faharoa soniny mpanao politika amin'ny tena fandrono ny fitondrana avy ny tetezanita ankoatra ireo vaovao maro samihafa fanadiadina vehivavy ny koty lehilahy vehivavy manao autostop na olany teo imasonjanana fariny beoririka nitsingevana ilay fatiny zanaky Latimer Madagascar Tribune sortie de crise un autre accord politique en vue lohateny lehibe io fa asian-desaka ihany koa nidinika santatra inona marina no tao farafangana mois du Ramadan leçon de fraternité et d'entraide Madagascar matin accord politique paraphé hier à Ivato Pekarene déficit budgétaire satisfaisant religion, Ramadan, début du jeûne. La vérité, réunion d'Ivato, accord politique signé à l'arraché, 3 mouvances, cap sur Fianarasou. KNOSK, kit de la reconnaissance nationale et un pede social indray, olona dimy voasoloky an-tapitrisany tamin'ilay Ivato meteorita. Malaza Madagasikara, tsy navelana dada ivoriny tim raha harinay tsy misy anenenako no nataoko. Saika miompana amin'ny pejy politika avokoa moa no matoa an-dahatsoratra ny gazety Malaza Madagasikara. Tsy raikitra ny akord politika miandry ny gouvernemanta imbona na atsangana lohateny lehibe io KNOSK. Nous avons le soutien des bailleurs de fonds, 3 mouvances, 2 jours de mobilisation. Guiwili Razanamas, il faut un homme d'expérience pour diriger la transition. Changement de calendrier électoral, présidentiel le 4 mai 2011 et législative le 16 mars 2011. La Gazette de la Grande Île. Fitorinani la Gazette, nahazo fahafana vonjinay, affaire Mamra Patmanga. La prison reportée pour nos journalistes. Faloteny lehibe kosa ny élection législative, date avancée de 4 mois. Ankoatra ireo, vaovao maro samihafa ihany koa nasongadiny la gazety ao amin'ny pejiny. L'Express de Madagascar, Internet au début, un énorme enjeu pour l'économie. Crise, la conférence nationale compromise. Accord politique, les élections avancées. Midi Madagascar, Analakely, miaramila saika matin'olona niditra antsehatra ny polisy. Accord politique d'Ivato, législative le 16 mars 2011, présidentielle le 4 mai 2011. Andrajuel, fin des mandats avant la présidentielle. Les nouvelles, lohateny lehibe, transition, les institutions seront recomposées. Fitaterana andrenivohitra, les usagers victimes du laisser-aller des taxis B. Inondation au Pakistan, l'ONU lance un appel aux dons. Le journal Madagascar, réunion d'Ivato, valse et hésitation. KNOSK rencontre avec Razuel. Sampanaranjo no tsy mandrefana, fiaonana mibady. AFD, 9,8 millions d'euros pour le marché de Mahajanga. Courrier de Madagascar, lohateny lehibe roa nasongadiny. Projet Ambatovy, 90% du personnel en grève. Une autre philosophie de sortie de crise politique. La Gazette contre Vatmanga vers un scandale international. Gazette Titandrazana. La Rahampirenena, aneho ny heviny ankolafy telo, Zafla Stanislas. Notambazana 3 miliara mba hivady. Victor Hong, tsy fanjakan'ny mpamadika palitao i Madagasikara. Guiwili Razanamasy, niala tamin'ny fahanginana. Rakoto Vaza Olivier, teraka tao Ivato maly ny ankolafy Rajuel vaovao. Sherita Ambatovy, mpiasa iray maty Filipianina 4 naratra mafy. Gazety Yaoura, nisavorovoro Ambatovy.